Koritiana voalohany toko fahenina andininy 12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Koritiana voalohany toko fahenina andininy 12 mandosira ny fahavetavetana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelany tena ihany, fa ny mpanao fahavetavetana kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ataontsika aleluia izany. 17 ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. 20 fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo sy amin'ny fanahinareo izay an'Andriamanitra. Halleluja. Ampitsika ny tenin'Andriamanitra ary dia vakitsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Koritiana voalohany andininy toko 5 andininy 4. Koritiana voalohany toko 5 andininy 4 sy ny 7. Tsy tsara ny fireharehanareo, tsy fantatrareo fa ny lalivay kely dia mahazo mivongana rehetra. Noho izany esory ny lalivay ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy lalivay ianareo fa voavono antsika Kristy Paska ho antsika. Koa oka isika tandrona ny andro firavoravoana tsy misy lalivay ela na ny lalivay ny lolo-po sy ny faratsiana, fa amin'ny fo tsy misy, amin'ny mofo tsy misy lalivay dia ny fahatsoram-po sy ny famarinana. 7 nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy aroaroanareo amin'izay manao fahavetavetana, nefa tsy ny mpanao fahavetavetana rehetra amin'izao tontolo izao, na ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanao ankerina na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa nandroatako taminareo dia ny mba tsy aroaroanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankerina dia aza miara-minana akory amin'ny toy izany ianareo, fa okony tsara ny any ivelany tsy ny ao anatiny fa no tsara ianareo. Halleluja. Ataontsika halleluja mafy izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy maninona fa dia makitenitsika pitsika anankiray indray izany tenin'Andriamanitra izany dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Nomery toko 5 andininy 4. Nomery toko 5 andininy 4. Dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy, alao ny olona rehetra amin'ny olona ka atony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehova ireo nijangajanga ireo mba hitsara ny firehetan'ny fahateseran'i Jehova amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpisaran'ny Israely, samia ianareo mamono ny olo-peheziny izay ny ray tamin'ny
bala-peora. Ataontsika aleloha izany sanak'Andriamanitra. Ianao ve mba afaka anao aleloha mafy? Fakitsika farany ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Apokalipsy 20:17. Bokin'ny fanambarana toko 20:17. Ary rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa ny voromahery lehibe, anidina no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay tezana azy fepitaona iray sy fepitaona maro, ary atsasaky ny fepitaona mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy. Aleluia. Androany zany ry zanak'Andriamanitra dia tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra andresy lahatra anao mba andositra ny fijangajangana. Tsy aleloia ve zany? Zany ny fampirisihan'ny tenin'Andriamanitra androany. Ny Koritianina 1:4 dia milaza hoe mandosira ny fanompoan-tsampy izay ratsy indrindra. Ny Timoty 1:2 dia misy teny izay lava be hoe fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra izay manatanteraka an'izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana, nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ny 1:10 ianao kosa ry lehilahyn'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany, mizaha mitady toe-panahy araka an'Andriamanitra. Aleluia. Tokony andosirana daholo zany rehetra zany, fanompoan-tsampy, fitiavam-bola, fa ny tena horesantsika androany dia ny Koritianina 1:9 ary ny 7:20 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mandosira ny fahavetavetana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tena ihany, fa ny mpanao fahavetavetana kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Amin'ny dikateny taloha moa dia hoe mandosira ny fijangajangana. Voalohany, hojerevantsika aloha hoe inona moa izany fahotana zany, na hoe fahavetavetana na hoe fijangajangana. Tsy maninona fa aleo hotononitsika hoe fijangajangana ilay izy, ary satria tenin'Andriamanitra ilay izy dia ohatran'ny manindrona ny sofina foana isaky ny maheno an'izany teny zany, kanefa dia paherezina ianao mba tsy hanindrona ny sofinao an'izany, fa mba tena hitondra fisoa, hitondra fahasoavana aminao. Ary satria fahotana tena mandringana zany ary tena mitondra fandravana, dia tsy maintsy toriana amin'ny anaran'i Jesosy eto anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, ary zay rehetra miaino tsara dia ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fijangajangana ve azo faritana hoe fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna, zany dia azo amaritana izany teny izany. Faharoa, dinona moa ny mety hoe karazana, be dia be ny karazana fijangajangana. Marina fa samy hafa ny fahavetavetana, misy mahasamihafa azy tokoa ny fijangajangana, kanefa aleo hotononitsika amin'ny teny anankiray izy mianakavy rehetra rehetra, dia hotononitsika ometsika anarana hoe fijangajangana ilay izy, ka dia aleo aloha anao aleloia isika zanak'Andriamanitra.
ny karazany dia araky ny voalaza teo falitona izay ataon'ny lehilahy sy vehivavy ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Ahoana moa zany fanambadiana ara-dalàna zany? Fanambadiana vita fomba ara-pianakaviana, vita fomba ara-panjakana, indrindra fa ty fisoratana ity dia tena miasa mahery vaika mihitsy io eto amin'ny Jesosy mamonjy, ary tsy Jesosy mamonjy ihany fa ato amin'ny Baiboly, satria ny fanjakana dia nakatahaka ny ato anaty Baiboly ka mitovy amin'ny lalàna ato anaty Baiboly, ny lalàm-panjakana. Ary raha misy ara olona anankiray mijangajanga ivelan'ny tokantrano ka tratra misy porofo zany dia azo toriana ary mahavoasazy zany, ka tsy isika akory no makatahaka ny fanjakana fa ry zareo no nakatahaka ny Baiboly ka dia raisitsika hoe ny fanambadiana ara-dalàna dia indrindra vita fomba ara-panjakana, ka ny faniriana dia engany ny tokantrano rehetra eto amin'ny Jesosy mamonjy mba ho tokantrano ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra daholo. Fa ny ankoatran'izay fijangajangana, raha efa 20 taona angamba zay misy mpivady mbola tsy vita fisoratana dia zao 20 taona zany izy nijangajanga foana isanandro. Ahoana izany olona izany raha hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra? Mazaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ve izany olona izany? Ka ankehitriny dia zao alamino ny zavatra rehetra fa ho any an-danitra itsika zanak'Andriamanitra. Aloha misy aloha mba hanao aleloia mafy e. Karazany dia tsy zany ihany fa eo ihany koa ny manambady olona zay voasaotra, fijangajangana daholo zany, olona voasaotra, olona vita fisoratana narian'ny vadiny dia nanambady afo, fijangajangana daholo zany. Ary eo ihany koa ny fiarahana zay olona tsy mpivady akory, tanora zazalahy, tanora zazavavy, mety olon-dehibe, tanora zazavavy, vehivavy lehibe, tanora zazalahy, tsisy hoe fanambadiana ara-dalàna dia zao fijangajangana avokoa izany. Ary misy koa aza ankizy miarakaraka, zay neka tsy manao ninninona fa namana fotsiny ihany e, namanaiza Andriamanitra tsy mahafantatra an'izany fa rehefa miarakaraka mifankaty lehilahy sy vehivavy, fijangajangana zany. Raha maty ao anatin'izany dia zao ijinja ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fahatezerin'Andriamanitra mahery vaika, ka ny zavatra iritsika dia ho mpandresitsika ka tsisy ho resy ny fijangajangana na dia ray aza. Ianao ve mba afaka anandra-tanana dia anao aleloia mafy amin'izao ankehitriny izao? Aza mieritreritra ry tanora hoe zay ne frera Daoda dia manohatra an'izany, misakaizakaiza hoy izy, tsy mety amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany. Dia sasany aza mamandrika ny dada sy neny dia io koa dada sy neny fa mankatoa, avy nantolahiko zanako lahy, zanako lahy avy azy, ka efa vita fomba eo. Zay makasitraka ny ratsy dia mpanao ratsy, ary ny mpanao ratsy aneka mba efa nanao ratsy izy, fa le olona nakasitraka ny tena voamafy. Ka ankehitriny dia ampaheranao ane Andriamanitra androany ka tsisy ho resy ny fijangajangana eto na dia ray azy. Ianao ve mba afaka anao aleloia? Karazany daholo zany. Ataontsika hoe fijangajangana koa, fa misy koa aza olona miaraka amin'ny biby ary miala tsiny raha toriana zany, satria zava-misy zany, zava-misy zany. Ary natato amin'i Jesosy mamonjy dia fanahitana zany, zao tenanay zao dia fanahitana zany, afa-baraka Jesosy mamonjy. Ka eo anatrehan'izany dia tsy homenatra izahay fa lazaina ny marina fijangajangana zany rasanantsika. Misy olona manana fitiavana biby na omby dia zao mibeba so ihany fa mbola velona ianao maheno an'ity toriteny ity dia hamonjy antsika rehetra ne Andriamanitra. Fijangajangana daholo na nononantsika n'izany na dia marina fa tsy izany ny anarana. Ary eo ihany koa vehivavy samy vehivavy,
miara-matory ny mpiravavy zay na tonga ny frera Daoda hoe tsisy mitambatambatra lamba zany tsy fantatra zay ataony eo amin'ny alina izy manofy eo izy fa ratsy saina samy manana ny fandriany samy manana ny lambany na dia matory ary amin'ny tany azy mba hialana amin'izay mety ho fitsangatsangana zay mety ho falitony na tanora na olon-dehibe na iza na izy ataovy zay faran'izay azo atao dia ho tahian'Andriamanitra ianao ny mahira-tsaina matazana ny lozaka miery halleloia ny adala dia mandroso ihany sakasitrahan'Andriamanitra sodomita vehivavy samy vehivavy misy ato amin'i Jesosy mamonjy zany ny masoko roa mahita an'izany raha tsisy zany raha tsy nahita dia tsy afaka nitory fa zava-misy ato amin'i Jesosy mamonjy zany efa nisy zany mety tsy maneran-tany mety tsy teto akorin-drano fa za dia efa nahita afa-baraka ny Jesosy mamonjy ary misy olon-dehibe frera olon-dehibe dia miaraka amin'ny ankizy madinika tambatambazany ireny ankizy madinika ireny ameny mofo dia ny ankizy madinika moa mahita mofo sy bonbon dia hoe tonton nefa tsy tonton-ny avy dia nivadika ny toetra raha rehefa avy eo dia ilay ankizy madinika indray no nanaparitaka tany amin'izao tontolo izao tamin'ny olona rehetra hoe nataony an'izao nataony an'izao iza ilay izy le frera ao amin'i Jesosy mamonjy engany mba tsisy an'izany eto raha lasa anabavy sabatra marany rety tenin'Andriamanitra ety ka izay mihaino tsara dia hitany voninahitra Andriamanitra ka dia aoka itsika riavana andositra isika aoka andositra ny fitsangatsangana isika ka eo anatrehan'izany dia mazava ny Koritianina voalohany toko fahaenina andininy valo ambin'ny folo mandosera ny fitsangatsangana ny fotana rehetra ataon'olona dia eny ivelany fa ny mpanao fitsangatsangana manota miatra amin'ny tenany ka dia hitatsika teo ny famaritana hitatsika teo ny karazana fitsangatsangana ary dia ankehitriny dia ho tenenina amintsika hoe izavy ary ny tokony andositra dia tsy otra fotsiny ihany isika rehetra izao raha lasa anabavy mitomboka aminay pasteur mpiandraikitra rehetra lolo-mpiangonana rehetra vehivavy lehibe rehetra lehilahy lehibe tanora ankizy madinika 12 taona tandremo indraindray tsika ray aman-dreny dia matoky an'ilay zanakao 12 taona fa ny masoko dia efa nahita ankizy madinika 12 taona fa ny fanimba amin'ny zazalahy kely manao kitranotrano zareo tranotrano longozo dia manao arak'izany hoe tia ny andranona dia tia ny andranona dia tia ny andranona dia samy manana ny tranony dia ny ray aman-dreny matoky be zazakely reo dia inona ny zavatra misy simba le ankizy efa simba tary amin'ny 12 taona efa misy ozina ary amin'ny 12 taona tsy magaga raha tsy mijoro tsara itsony izy amin'ny fatano rano ary ny fitsangatsangana dia zao tsy azo andramana fa raha vao manandrana an'io dia raikitra tsy afaka mihitsy misy herin'ny devoly izay manintona tsisy afa mifoka sigara rehefa zatra sigara dia sitoniny sigara dia foka sigara tanaty taxi borosy dia nisy rangahy zay mifoka paragasy tena saika sempotra misy paragasy atao anatin'ny taratasy tena mazaka mihitsy ao ilay rangahy ty fa zany zavatra zany dia ampidirina anatin'ny vatany any dia izy efa mikohaka dia mbola mifoka ihany ary rehefa mipetraka eo akaikina tena makamaka rivotra ary mihitsy mamatika tahaka an'izany ny fitsangatsangana ka le zazavavy efa simba taty amin'ny 12 taona dia mampalahelo amin'ny fiainany ozina ny androm-piainany ray manontolo ka kehitrino ny ray aman-dreny dia zao ampio ny zanakao andositra ny fitsangatsangana halleloia misy olona mitahiry zazalahy kely miasa ao amin'ny tokantrano nefa misy zazavavy kely 12 taona 12 taona ao
dia lasa mpivady tsy fidiny eo reo zazakely ireo tsy fantatry ny ray aman-dreny matoa mitena dia masoka fa nahita zava-misy zany tsy tany amin'izao tontolo izao fa tato amin'i Jesosy mamonjy ka eo anatrehan'izany dia samy mailo mandosera ny fijangajangana alleloia resaka ray aman-dreny dia hoe zazakely ana io 1 taona 12 taona fa io zazakely io efa lehibe fa 12 taona zay vao niteny nanana olana resaka momba an'izany tao am-piangonana dia taty amin'ny efa ela be taty aoriana izy vao niteny hoe zaona voana mbola kely 12 taona nisy olona mipetraka tato an-trano zazalahy madinika sazan'izao salam'izao potika ozina ny misy ao amin'ny fiainana hatrany amin'ny fahazazany mandra-patonga amin'ny fahatanyrany ary mbola ho jinjainy hatrany amin'ny fahalehibiazana fa raha mibebaka kosa nefa izy androany dia ny mifamelan-kely koa ihany Andriamanitra ianao ve mba afaka anao aleloia zanak'Andriamanitra ka raha fitinina dia zao itsika rehetra na ny olon-dehibe efa nitenenina teto fa nisy olon-dehibe zay nilahatra pension tany amin'ny trésor fa tena mahavita zavatra le olon-dehibe nefa dia tseritseretinao hoe anao an'izany efa loolona efa matotra ary tsy taizatra zany fa tato amin'i Jesosy mamonjy ihany koa milahatra ao amin'ny filaharana pension dia misy an'ireny lehilahy lehibe reny koa moa eo izay tena manavisy manavanana mihitsy amin'io raharaha io dia mahababo reny mpianakaviana Jesosy mamonjy ary dia tena olana be zany ka ozy ny fanontaniana hoe izavy ny tokony andositra isika mianakavy raha lasa anabavy zay dia mitsodrano anao tsisy horesy ny fijangajangana entina dia ray azy fa ny Jesosy mamonjy rehetra dia ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy inona ny antony ny andosirana azy mandositra azy sika satria fahotana tena ratsy io ary io ny voalaza mivaky teny teo Koretianina 1:9-12 mandosira ny fijangajangana ny fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny velany fa ny fijangajangana kosa dia miatra amin'ny tena nialatra ny velany niady ny velany fa ny fijangajangana miatra amin'ny tena ary tsarovy tsara fa ny tenanao dia tempolon'Andriamanitra ary rasanatsika lavon'izany ianao dia hiala tanteraka ny fanamasina ho maina tanteraka isika zanak'Andriamanitra resy isika tangorona amintsika izao latsa rehetra izao ka ny firariana dia izao mba ho mpandresy neny Jesosy mamonjy eto akoron-drano angatanantsika dia manao aleloia mahafisaroatelo ka tena ratsy zany mampiala amin'ny fanamasina tanteraka zany ary fahotana isan'ny tena mahery vaika zany ary raha olona tsy manana an' Jesosy raha olona tsy mamonjy fivoriana andavanandro alady ariva ohatran'izao dia tena ho sarotra aminy mihitsy ny ho mpandresy ka eo anatrehan'izany zanak'Andriamanitra dia mandositra an'io tsika satria tena ratsy io tena mampiala amin'ny fanamasina io tena maina tanteraka ianao ary tena very tanteraka tena misy efitra mampisaraka amin'Andriamanitra ary tena manimbo manakorotana raha tianao anakorotanan'Andriamanitra ny tokantranonao dia avelao hiasa ao ny fijangajangana dia ohatr'izay koa ny tenin'ny ray aman-drenitsika hoe raha tianao ny andravan'Andriamanitra amin'ny fiangonanao dia avelao hiasa ao ny fijangajangana ka tsy tiantsika hikorotana ny tokantranontsika ry havana tsy tiantsika hikorotana ny fiangonana ka eo anatrehan'izany andao andositra ny fijangajangana isika rehetra zay resy lahatra an'izany dia manao aleloia tena marina ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Nomery 5:20 ny andininy 4 korotana zao dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy alao ny loholona rehetra amin'ny olona hatony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah
alaina zany le oloholona rehetra zay nijangajanga rehetra dia ahantona amin'ny hazo tandrifony masoandro fikortanana re zany atao inony ny hazo iny ry dada amantsian'olona ity olona iza ry dada olona nijangajanga le rehetra korotana ny tanàna ny fijangajangana dia tsy mba mitondra filaminana fikortanana ambony ambany tianao ve mba ampilamina ny fiangonantsika zanak'Andriamanitra mantsira ny fijangajangana alleloia satria nahoana jangajanga ny zanak'Israely tsy dininy le zanak'Israely nahitan'ireo vehivavy mety anita sy ny fitafiana dia ohatra ny tsinitsinina teo anatrehany ny vadiny ary le fitafiany vehivavy mety anita koa moa dia tena amin'ilay fitenenana hoe tena tsy maharay lamba le olona tratrana tsy naharay lamba le frère lasa nanao foana nefa mba nijoro tsara fa nandefasany mety anitan'ireo tovovavy vehivavy mianjaanja manaitra manintona filany resy ny frère miakabeza amin'ny frère ary dia nisy lehilahy anankiray mihitsy izay tena mampalahelo fa tena niara ny fahatezeran'Andriamanitra tena voalefony satria nahoana nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra Jimri ny anarany le frère Israely Cosby ny anarany le vehivavy mety anita tonga Fineas satria nisy arety mandingana teo amin'ny zanak'Israely no izany fijangajangana izany nahazo ny zanak'Israely ny arety mandringana maty mijaly manaintaina fijangajangana zao tsy misy filaminana fikortanana ka zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra mandosira ny fijangajangana ry fiangonana alleloia korotana ny zao lasa Fineas nahita ny Jimri tonga le vehivavy Cosby mety anita tirany tao an-tranony no le foniny trany ambony ka trany amin'ny tany voafantsika amin'ny tany tsy voafantsika amin'ny hazo fa voafantsika amin'ny tany izy roa tsy afa-niesika fa dia fa afa-baraka zany ny zavatra nisy ary rehefa nanao an'izany Fineas nijaja ny fahatezeran'Andriamanitra satria nahoana nisy olona nirehatra tao nanohatra ny fijangajangana ny taony nahantona tamin'ny hazo raha tamin'ny andro taloha aza misy ahantona amin'ny hazo raha tamin'ny andro taloha aza misy le fonina tao mibroka trany ambony ka trany ambany anahoana raha amin'izao ankehitriny izao amin'izao andro pasoavana izao mampangovotra izany engany mba tsy za izany engany mba tsy anao izany halleloia ka noho izany mandosira zanak'Andriamanitra fa tena ratsy izany fijangajangana zany tondra fikorotanana zany miala ny fanamasina mity amin'ny fahafahambaraka Jaona toko favalo misy vehivavy tratra ny jangajanga mihitsy le lehilahy moa zany tsy haiko hoe nandeha tany amin'ny varavarakely ve lehilahy moa matanjaka fa le vehivavy tratra nentiny fokon'olona nesorina ny fisalombonana tamin'ny andro taloha mantsy ny vehivavy dia misalombona homariky ny famasinana fa ny olona voaheloko kosa dia alambaraka jereny olona rehetra eo izy ary dia tena esorina ny fisalombonana natositosika raha vehivavy nalambaraka afa-baraka ny zanany raha ohatra ka nananjanaka afa-baraka ny vadiny raha ohatra ka nanambady afa-baraka raha ohatra ka hoe tanora zazavavy sotsitonona amin'ny volony natositosika sady omena daka kely manaraka mivato avy ato aoriny afa-baraka raha tsy tianao afa-baraka mandosira ny fijangajangana ry zanak'Andriamanitra rehetra raha tsy tianao afa-baraka tanora zazavavy mandosira ny fijangajangana alleloia ianao ve mba afaka anao alleloia amin'izao ankehitriny izao zany ny antony andosiratsika azy tena afa-baraka io vehivavy io tena afa-baraka
tena mahamenatra, tena tsy maty ao velona itsony. Ary Jesosy dia niteny taminy hoe mandehana aza manota itsondro. Misy manko ny olona miteny hoe aza mitsaratsara e. Ny Baiboly miteny hoe aza mitora-bato fa zay tsy nitora-bato azy, zay tsy nanota anao ka hitora-bato azy. Jesosy aza namela ny elo, namela ny elo ny Jesosy fa namepetra tsara hoe mandehana aza manota intsony. Fa raha mbola manoty ianao ho alefako any amin'ny elo mihitsy ianao. Ka Andriamanitra dia izao, tsy mandefika mihitsy amin'ny fijangajangana Andriamanitra, fa ny mety amin'ny mpijangajanga dia izao, aoka hibebaka izy. Alleluia. Ianao ve mba afaka anao alleluia? Amin'ny tantaran'Israely io aza dia misy lehilahy anankiroa, dia be fitsiritana be ilay lehilahy anankiray fa olon-dehibe. Dia misy vehivavy anankiray izay mbola tanora, dia tsiritin'ilay anankiray, dia miditra ao anatin'ny saha ilay vehivavy, dia ambenan'ilay raikalahy. Dia kay tsy raikalahy ihany manao an'izay fa misy raikalahy koa kay namany. Dia samy manara-maso izy reo lahy, maty-paniriana, olony filan-dratsy, olony fijangajangana. Ilay vehivavy kosa olona mivavaka sy manamaso tena. Alleluia. Tratran'izy reo lahy amin'izay ilay vehivavy tao amin'ny mangina tao anatin'ny saha. Nandro izy tao, ary dia manaiky ianao ozy izy reo lahy. Ary rehefa tsy manaiky ianao ozy dia ikoka izay ozy dia hoendrikendrenay ianao hoe nanao fahotany ianao dia nisy olona nilefa tany dia ianao sisa tavela eo dia io ianao fa tsy miakanjo. Dia tamin'izany fotoana izany dia teo ilay vehivavy, anaika dia anoty eo natren'Andriamanitra. Raha tsy anaiky kosa nefa dia ho afa-baraka sy ho faty. Dia ozy ilay vehivavy, satria olon'Andriamanitra izy, hoe raha ho faty aho aleo maty amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Ataontsika alleluia mafy izany. Dia nandala ilay vehivavy, no ny fatahorako an'i Jehovah dia tsy manaiky anareo ro lahy, na dia olon-dehibe azy ianareo. Dia ataovy izay ataonareo. Nikoka amin'izay izy ro lahy. Vonjeo raha olona. Vehivavy manota, zahay vavolombelona, aiza io tsy miakanjo teo mihitsy. Lasa nandositra ilay lehilahy, tsy azonay satria zahay moa fantida. Dia tsy azonay, fa io izy io. Dia vory ny Israely, ary dia nentina ho toram-bato. Fa rehefa nentina ny toram-bato izy, ny marina tsy mba maty ry havana. Ary rehefa mijoro amin'ny marina ianao, manana hevitra navotana anao Andriamanitra. Nisy lehilahy endry anankiray nilaza hoe oka aloha. Dia nijanona ny olona rehetra, aleo apetrahana fanontaniana aloha izy reo lahy. Asevy mitodika makareny ray dia asevy mitodika makareny ray. Dia nanontaniana ny anankiray hoe taiza moa ny natratraranao azy nijangajanga. Dia ozy ny anankiray hoe teo apoditry ny hazo aoka. Dia nanontaniana koa ny anankiray hoe taiza moa ny natratraranao azy nijangajanga. Dia hazo hafa indray ny teneniny anankiray. Tsy nitovy izany ny resaka an'izy reo lahy. Niseho ny marina, niseho ny marina. Rehefa manao ny marina dia tsy maintsy avotan'Andriamanitra. Ny olona mandositra amin'ny fijangajangana dia tsy maintsy avotan'Andriamanitra. Raha olona ny filana io vehivavy io dia tafiditra tamin'ny fijangajangana izy, fa so ihany fa olo marina izy. Rehefa manao ny marina ianao, misafidy ny andeha amin'ny famasinana, tsy amelanao irery Andriamanitra. Amin'ny fatanoranao, tsy amelanao irery Andriamanitra. Amin'ny fahalebiazanao, tsy amelanao irery Andriamanitra. Amin'ny fanteranao, tsy amelanao irery Andriamanitra. Rehefa miala eto ianao, anjely marobe mitondra anao miakatra makany an-danitra. Anao alleluia mafy sika amin'izao ankehitriny izao. Tratra teo amason'ny olona rehetra izy ro lafa mpandaingy. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza ny marina amin'izay izy ro lahy hoe zao ane natonga an'iny, zao no natonga an'iny. Dia afa-baraka dia avitra soma tsara ilay vehivavy. Rehefa nydinihako izany tantara izany dia zao tsy mifanohitra amin'ny Baiboly izany. Dia zao tena ratsy ny fampijangajangana. Ary izany ny antony andosirantsika azy. Mangala baraka, olo-kendry teo amin'ny Israely izany, fa afa-baraka. Manam-boninahitra izany.
satria izy mieritreritra hoe za manamboninahitra dia aneritery tovovavy olo masina olo mifady olona mifady ny ratsy fa izao tsy avelan'Andriamanitra irery ny mpanompon'izay matahotra azy raha tapa-kevitra andositra ianao ry havana anampy anao ane Jesosy alleloia ka tena ratsy ny fitsangatsangana ireo ny antony ireo ary araka mivaky tenitsika teo dia mbola misy antony anankiray ilay voalaza ny Koritianina voalohany 5:5 dia nisy fitsangatsangana tao amin'ireo zanak'Andriamanitra tany Korinto ary fitsangatsangana izay tena ratsy ary natany amin'ny jentlisy dia tsy nisy takan'izany dia nefa ny olona tsy niraharaha dia hoy izay ny tenin'Andriamanitra mivakitsika hoe tsy tsara ny fireharehanareo ny laly vaikely dia mahazo ny vongana rehetra izany hoe tena ratsy ny fitsangatsangana noarina amin'ny laly vai mifindra io ry havana tahaka ny virus mifindra izay no maharatsy ny fitsangatsangana zay mifindra izy ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy atao hoe rahalahy nefa mpitsangatsanga dia izao aza miaraka amin'ny akory satria arety mifindra raha sanatria ka manjaka eto amintsika ny fitsangatsangana dia mifindra dia anenika ny maro izany ary dia horavan'Andriamanitra ny fiangonana tsy eketsika mihitsy ny fandravan'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy andao andositra ny fitsangatsangana antsika lalasana bavy vonina venao amin'ity andro androany ity be dia be ny fatiseran'Andriamanitra miady amin'ny mpitsangatsanga ka eo anatrehan'izany ry havana dia aoka ianao tena ho resy lahatra eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany tena misy fatiseran'Andriamanitra satria raha sanatsika misy olona ray mitsangatsanga dia dikan'izay mamindra amin'ny rahavaviny koa izy mamindra amin'ny mpiara-mivavaka izy mamindra izy anahoana amin'ny fitsaran'Andriamanitra n'izany olona izany ianany azy sy safirana ry havana nandainga kely asan'ny apôstôly 5 nefa dia nikarapoka raha mikarapoka noho ny aretina moa atahoana moa fahalalan'ny fiainana izany ary na ny tena ary tsy fantatra fa ity mikarapoka noho ny amin'ny fatiseran'Andriamanitra nefa nezy dia fahotana manahoana tsy fitsangatsangana fa lainga kakehitriny aoka angovoka itsika zanak'Andriamanitra ka andositra ianao ary aoka isy elatra mihitsy ny ara-panahinao alleloia fa tsy avelan'Andriamanitra ho afamainy ny mpitsangatsanga rehetra na izy tsy mandevitra Andriamanitra zany nandravan'Andriamanitra ny silo lasa finena mivorondolo potika tanteraka any amin'ny Apokalipsy 1:20 dia hitatsika tsara ny fatezeran'Andriamanitra izay tena tsy misangy izany fa nikanosany tsy mino vetaveta mpitsangatsanga mpamon'olona mpivarotena manaody sy ny sisy hanany ny anjara ny ao anatin'ny farimy rehetra afosolo faro zany ny fahafatesana faharoa tsy hitafiditra ao amin'ny lanitra mihitsy ry havana Apokalipsy 1:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay manao laingy fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay zanak'ondry androany hosoratana ny boky ny fiainana ianaranao raha resy lahatra amin'ity toriteny ity ianao ka vonina hibebaka hanitsy ny fiainantsika dia izao hosoratana ny boky ny fiainana ny anaranao ka zay mety fitahan'olona mihitsy ianao sao dia misy olona mamitaka anao dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza an'izany hoe aza mety fitahina mihitsy ianareo fa ny mpanota rehetra mpijangajanga dia tsy tafiditra mifanjakan'Andriamanitra raha misy olona manao fijangajangana araka n'ilay voatanisa rehetra teo eo ihany koa ilay hoe miaraka mihavana akaiky cousin cousine sanatriany samy reny manko tena malalaka mihitsy raha ny tenin'Andriamanitra daholo izany tsy akasitrahan'Andriamanitra daholo izany
fakino Levitikos 20 rehefa tonga ny atrano. Izy rehetra mihitsy tsy akasitrahana Andriamanitra na dia tany amin'ny testamenta taloha, indrindra fa mizao ankehitriny izao. Fijangajangana eo mason'Andriamanitra izany. Ka ny mety amintsika Jesosy mamonjy mansira ny fijangajangana. Alleluia. Iza ny voninandositra manao alleluia amin'izao ankehitriny izao. Fomba ndosirana azy ry havana, mahireza mivavaka. Alleluia. Mahireza mivavaka. Aoka tena hivavaka ianao, alim-bavaka. Io ka 2:9 miareta tory mivavaha mba tsy hidirina reo amin'ny fakapana. Nareo tanora, nareo mbola matanjaka, nareo afaka miaritory, nareo tena maro ny fakapana. Zao manao alim-bavaka, misy teny fikasana ao amin'ny alim-bavaka, miareta tory mivavaha mba tsy hidirina ao amin'ny fakapana. Alleluia. Tsy tafiditra amin'ny fakapanany ny tanora rehetra, tsy tafiditra amin'ny fakapanany atsika rehetra. Alleluia. Ka ny zandry zanak'Andriamanitra dia aoka tena hivavaka ianao, fifadikanina. Ozy ny Efesianina hoe izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny sy ny faniriany ary ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Efesianina 5:5 ary 5:9 ary ny 12. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Ka dia aoka ianao zanak'Andriamanitra tena andositra, fa tena tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Mila manombo nofy ianao homboy ao amin'ny hazo fijaliana, homboy ao amin'ny hazo fijaliana izany. Aza jerem-potsiny amin'izao izany fa izay ihany Jesosy Kristy dia efa nanombo ny nofiny sy ny filany ary ny faniriany. Dikan'izany dia zao vavaka, fifadikanina. Saotra ny tompo fa amin'ny alakamisy dia efa misy fifadikanina eto. Saotra ny tompo fa misy fanokana tena 9 andro eto. Ho resy tanteraka ny fijangajangana rehetra izay mitondra fanravana satria nahoana mazoto mivavaka ianao. Alleluia. Ianao ve mivavaka anao? Alleluia. Amin'izao ankehitriny izao. Ka dia samy mahereza ao anatin'izany tsika zanak'Andriamanitra. Ny Baiboly dia niteny araka n'ilay vaky tenitsika teo hoe ny devolozy dia tezitra tamin'ilay vehivavy ary dia nanenjika ilay vehivavy izay niteraka azy izy, ary ilay vehivavy dia nomena helatra alohan'ny voromahery andinany ho any anefitra. Inona zany helatra alohan'ny voromahery zany? Vavaka ara-lazana-bava. Alleluia. Asio vava, asio helatra ny ara-panahy anao ranabavy ô, asio helatra ny ara-panahy anao ralahy. Ka nahoana paikady ny devoly hamelezana anao, hamandriana anao tahaka ny Josefa. Tena mafy ny nazo an'i Josefa, tena noterena misy Josefa. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Josefa ozy dia tsy nanaika, tsy nitoetra teo anilany mihitsy nananakaiky azy ary rehefa misambolo n'ilay vehivavy asa Josefa dia nafoy ny tany ny akanjony marina fa lafo ny akanjo tamin'izany kanefa nafoy ny tany zany ary dia lasa izy nandositra satria nahoana manana helatra ny ara-panahiny. Alleluia. Na iza tonga eto androany asian'Andriamanitra helatra ny ara-panahinao. Ka na inona fakapanahy any ampiasana any, any ampianarana any, misy olona tena fakapanahy aminao any amin'ny asanao any, fakapanahy lehibe. Zanak'Andriamanitra aoka hisafidy ny fiainana ianao, aoka hisafidy ny fitahian'Andriamanitra ianao, aza misafidy ny fahatezeran'Andriamanitra, aza misafidy ny fahafahambaraka. Fa izao aoka ianao hisafidy ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Dia raina Jesosy amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mandosira ry havana, mahereza mivavaka, dia izy helatra ny ara-panahinao. Indrindra moa fa ny fandosirana ara-baky teny, mandosira izay zavatra hitanao fa misy filana, mandosira izany
Hozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty 2:2 mora tadito zany. Timoty 2:2 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe manjera ny filàn'ny tanora fanahy. Aza mitolo-batana eo anatrehany zavatra misy filàna re raha lasana bavy eo. Aza mitolo-batana eo anatrehany film re raha lasana bavy eo. Aza mitolo-batana eo anatrehany zavatra misy filàna. Fa izao mantsiry vonjeo ny fanahinao, hotahin'Andriamanitra ny tenanao, hotahin'Andriamanitra ny tokantranonao. Alleloia. Mba tianao ve mba hisy fanahy-masina ao amin'ny tokantranonao? Aoka andositra ianao zanak'Andriamanitra, mandosira mihitsy. Zay mahatonga antsika misaraka ny lehilahy, misaraka amin'ny vehivavy. Mahafinaritra izany. Alleloia. Io dia sisy hafan'ny afokasika taloha ireny eo. Rehefa mifampikasokasoka matetika, mifampikasokasoka eo ilay afokasika dia tena mirehatra io, ary sarotra finoana io. Ka noho izany ny mety amintsika dia izao manjira. Alleloia. Andriamanitra efa manomana ho an'ny tsirairay avy. Alleloia. Hozy ny Isaia 4:20, aza matahotra fa tsy menatra ianao, tsy avela ho afa baraka ianao. Alleloia. Manomana ho avy mamiratra ho anao Jesosy. Ry zanak'Andriamanitra, ry raim-pianakaviana, rahalahy sy anabavy, ekeo izao tenin'Andriamanitra izao, ary aoka ianao tena hivavaka amin'ity androandroany ity. Engany ianao tena ho resy lahatra, ny fanahy masina ne handresy lahatra anao, fa tsy tondra faharavana eo amin'ny tokantranonao. Izany fahotana izany, fahotana mitondra faharavana ne io ry havane. Zany nandravana ny Sodoma, zany nandravana ny Silo, zany nisaka nandravana any Ninive. Rahalahy sy anabavy eo, dia overanao rava ve ny tokantranonao, dia overanao korotana ve ny fiainanao, dia overanao korotana ve ity fiangonantsika ity. Tsia rahalahy sy anabavy, mifoaza ianao, tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, manjira ny fitsangajangana. Alleloia. Iza ny voninandositra amin'ity androandroany ity. Ampahery anao ane Jesosy ranabavy, ampahery anao ane Jesosy ralahy. Ary raha manaiky an'izao tenin'Andriamanitra izao ianao, rotsaka aminao ny herin'Andriamanitra androany, manga ianao ny herin'Andriamanitra androany. Na isa manaiky an'ity tenin'Andriamanitra ity, na isa resy lahatra amin'izao tenin'Andriamanitra izao, isy herin'Andriamanitra manga ianao, ampahery ianao, ary resy tanteraka ny filàna rehetra, paikaty ny devoly rehetra, mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ny fanahy masina hitoetra ao amin'ny tokantranonao. Jangantsika amin'izao ankehitriny.